atolotry ny Viva Radio anao. Zava-miafina, fizarana faharoa, tantara nosoratany Herbazezo. Filalao tantara ny ravo fizi ary komisarandry ary tetonapolika. Ny kirakira teo amin'ny lafiliara teknika Bak Sarano Arvondy. Zava-miafina, fizarana faharoa, tantara no totosainy maniditra. mba tsy nampozy koa aloha zao fiainana izy zao tamiko zao. Iza moa nalala fa mpinamana be ny izy toky. Tsy atao imasina fa ohatra mimenatra ihany amin'izao se tamiko zao a. Sady tsy vidan'izany fa namana efa manambady ara-dalàna zao mifanadalao. Tena loza tokoa aloha zao e. Dia ahoana koa zao ny tsara ny zoara fatany fa mpinamana kay koa anesa sondra vady toky. Sady tsy vitany hoe mpinamana tsotra fotsiny fa mpinamana mifampihinana mata sy masaka mihitsy. Efa tsy misy azo ataotsony koa zany e. Fa tsy maintsy asiana koa izay miseho rehetra. Mino fa tsy maintsy ho fatany ihany zany kanefa aleo aloha tsy tenenina mba tsy hisian'ny resabe. Fa zao tokoa ary zoa mba miangavanao aza e. Fa misy zany fa zao ohatrany tsy tiako ara fantatro toko hoe mpiavantsika. Tsy aleo hoe mba mody tsy mifankalala aloha. Hitako hoe mety aloha zany hevitra zany e. Mety tena hirana tokoa mantsy raha fatany. Aleo mba samy mody fanana tokoa tsika isianao ny masony. Fa zao fotsiny aloha mba tiako lazaina. Marina fa anabavika ianao a. Kanefa mba milaza ihany mba tsy hisinitsiny eny erina. Tsy te hiditra amin'izay fiarahanareo sy toky a. Fa mba mila mairano ndre sao dia hidirana andro. Efa hitako manomboka tsy mifampatoky eny eo a izy mivady. Mety hoe mandeha amin'izay mifanaraha maso isan-karazany ka dia mitandrema sao dia ho aia keo. Tena marina ny anao zoa. Misotranao aloha tsy nisoriny. Tena manakavana tokoa manananao. Tsy afeniko anao aloha fa ohatra matahotra tokoa ankehitriny saingy tsy afa-nihembotra tsony. Kanefa na zany aza manay ianao fa tena omelo amin'izay manomboka izao e. Tena marina tokoa aloha reny voalazany zo reny. Ary tsy nataoko imasina fa nampitombo mitahotra mihitsy azy izay voalazany. Zaho nefa tsy hafa miala tsony fa efa tafaroboka tanteraka. Ny any sisa azo atao aloha dia ny mitandrina ihany e. Raha zo indray dia mino fa azoko atokisana tsara izy. Izy fe dia ho sahamadika. Raha reny fomba filazany reny mantsy dia manambara fa mitsinjo ihany izy. Rehefa nandinika dia ohatra ny anahirana tokoa izao fiarahako amin'ny toko izao a. Zaho koa moa tamin'ny voalohany tsy mba nieritreritra akory fa tonga dia tafaroboka tamin'ny lango malefaka toky. Zaho aty voakenda mivomangana sesika ny tanako ihany. Loza. Dia inona reny ataoko e. Iroso aty maty iray be. Emotra indray maty iray be. Viva 98.8. Ary inona koa raha malaza finany an'ilay ira soa. Ohatra marina. Ay ve sefy ihany e. Aizany dia hoe laza finany fa mieritreritra an'ilay fiaranareo sy ilay madamanareo ahy. Efa voasolo aloha ilay piesy fa mbola misy mampieritreritra kely ahy mantsy. Ay ve zany izy. Mandeha le tsy jerezo izy tsy mety ihany e. Eto koa nge tsy dia misy korsa atao firy e. Malalaka tsara raha zao lamina makany. Fa zao le tsy ny tena mba tiako antahiana lahy. Mba ahoana ny fahitany lahy miary. Mba milay ihany sa ahoana. Milay izy ka. Sady manja mahafinaritra ery. Zany ve le tsy ka marina zany ko. Elako le tsy mba mahita ho tenenina ka. Iny le tsy izy fa tandremo idio tsara ny vava fa tsy misy afa-tsy ela ihany zao no nampalalako an'izany. Mahatokisy ianao raha sy fa
mahazo mandry fony vaty ianao fa raha mbola zakony za tsisy resaka mipika zany io. Tena velontsika mihitsy raha toky rehefa nilasaiko any miary fa tovavy tsara tare. Raha mba fatany mantsy marina momba aminay sy miary a. Dia inona re no lasaiko azy? mialatsiny aloha retsy malala fa zao vao tonga. Mbola sahirana man sady ny asa koa be dia tsy afaka anetsika mihitsy. Dia manao ny ry zao efa mba metimety? Efa tsy maninona akory fa zao tokoa mba tiako lazaina aminao. Sapako tena saroto be mihitsy ngamba le zaza ato akiboko ato. Indrindra mora vao mandeha lavitra izay anako hoe mitsikitsika mahery. Sapako tsy dia metimety mihitsy mivatako rehefa manao ny ataony izay izy. Zany ve? Dia inona raha ny tokony atao amin'izany? Sa tokony hiala sasatra mihitsy nge izany ry? Raha ny eritreritro aza dia tsy tokony asa mihitsy. Ka za mihitsy anie saika lazaiko anao hoe mety anahirana ihany mantsy raha mitory ny tsy fahasalamako ireny. Ny asa ataoko nefa tena mamizana ihany. Ny tiako izao dia mba maka-rivotra kely any amoron-dranomasina antsika. Izay zao ny hitako fa mety amin'ny fahasalamanay sy ny zazakely. Ka indri aza milaza fa tsy mety amindry mandeha lavitrako. Dia ahoana indray izany? Tsy voamaika ve amizana indri raha ohatra ka hoe any amoron-dranomasina no andeha haka-rivotra? Mino aloha fa tsy maninona kosa raha any amoron-dranomasina e. Le Tananarivo mihitsy any nefa manomboka mankaleo ahy. Raha izany raha ny tianao tsy maninona e. Dia aleo ary aloha hitady fika andehanantsika. Dia misaotra betsaka kiry toky aho. Tena faly be mihitsy aho. Ry, ohatran'ny mampalahelo ihany ny mijery ny toky. Hitako hoe matahotra mafy ny vadiny ihany izy kanefa mpisasa ny zaza koa tsy azo avela. Tsapako mihitsy mantsy fa tena maniry ny anana zanaka mafy izy dia za koa tsy maintsy manararoatra arak'izay azo atao aloha e. Za raha mba misy mitohy izao. Viva 98.8. Dia misaotra betsaka anao rery Monsieur Zo fa vitanao soma tsara ihany tsy fiaritsia. Inona moa ny isaorana madama? Lazaiko anao fa na eo azy ireo fiara sasandreo dia tia ihany tena manavanana. Ay. Sady mahafinaritra be ihany tondra azy. Dia marika ny fisaoraka anao Eny tompoko. dia tia misy cadeau kely. Tsy hoe karama akory fa mari-pakasitrahana fotsiny. Zany fe madama. Fa inona daholo reto vola be reto ro madama Zamora? So dia mba be loatra reto e. Tsy misy an'izany rery Zoa. Fa marina izany. Afoko anao daholo reny fa aza miaya zany ianao. Mbola bisaka aza nomeko anao fa za matahotra. Ay. Fa zao tokoa ry Zoa. Eny tompoko. Raha tsy mampanina anao dia saika mba hoe hanararoatra kely anao Fa ahoana madama? Zany fa misy korsa ataoko izay dia mba tiako raha ianao aloha no hitondra ny fiara. Matahotra mantsy sao dia misy problema indray eny an-dalana eny. Sa ahoana ozy zao? Tsy maninona ka. Na izany aza manatsony ianao fa tsy maninona tsony io fiara io e. Efa nizahako tsara daholo mantsy fa tsy misy atahorana tsony io madama. Merci beaucoup. Aleo ary aloha za hiomana kely dia lasitsika rehefa avy eo e. Ay. Ohatran'ny mahafinaritra ihany miaraka amin'ity madama Sondrotika. Tena tsara fanahy be izy. Tsy arakaraka ny eritreretako azy. Fa mba inona marina ary ny tena mahamaika ny toky andeha ny Tomasina an'izany. Ohatrany tsy te mazava amiko loatra ny tena antony laza izy mantsy fa misy bizina hita miaraka amin'ny vazazany hony any ary mety azahoan'ny orinasa tombony mihitsy raha mizotra tsara.
tena marina tokoa ve izany? Ohatrany tsy mino an'izany hatramin'izay ve tsy nisy an'izany dia izao nanjareo manao bezina izany indray. Ohatrany misy tsy matokololo mihitsy any ambadika any ka indry ary aniza koa ary ty foniny ity. Ohatra ny fonina tsy mbola fahitako mihitsy any ety izany. Ndraso hoe jerena. Ohatra mampiahiahy izy izany. Zao vao mazava fa mipoitra amin'izay ny nafenina hatramin'izay. Mazava zao fa tsy diso mihitsy ny ahihahako. Ay, tena lehilahy tsy vanona mihitsy le toky iny. Za fotsiny ny amronana an'izao atsanga tsy amanorana rehetra zao. Dia fakahita marina izany tsika raha toky ela nanaovan-dratsy ianao tika zao mibaribary ihany ny marina. Andraso tsara hoe aleo aloha jerena tsara ny ato anatin'ity telefoniny ity. Io ary fahitako ato anatin'ity daholony tsy ambaratelony rehetra. Fa mba iza loatra ary izany sipa mahafatifaty azy zany. Nianarany aloha tsy misoratra ato fa ny chéri sy ny bizo ny hitako betsaka ato zao. Ary voalaza ato fa io vehivavy io zany niaraka amin'ny any Tomasina. Fa mazava zao raha toko fa tsy afa-miala-tsony ianao rehefa izany ihany inona tsony moa ny antony mbola irahako aminao? Matoa ianao navitan'izany dia efa tena tsy fitiavana tsony mihitsy izany. Tapakarangana hevitro aleo tsy asiana resaka tsony. Aleo meko azy ny safidy raha izay ny hitany fa mety. Za koa no ndeha akarary foana lava eo. Manomboka izao dia tapaka ny hevitro fa tsy hametra amin'izay tiany atao tsony aleo ajanona any amin'izay ty asarotam-piaro ty. So dia za indray ny lasa dala eto ny farany. Efa tsy anjara angamba ny anaika. Aleo amin'izao hoe za koa mba hanao an'izay apetipety ny fiainako amin'izay. Angamba tsy ho tsingo kosa raha izay ny fanapahan-kevitro. Mba manana an'izay safidy kosa satria mba ohatry ny vehivavy rehetra ihany. Viva 98.8. Dia lasa ny Tomasina tokoa moa izany toko sy miary. Fopetrapetraka tanteraka amin'ny langa tsara lahatra madame Saontra. Masa ihany aloha lery. Mino anefa fa tsy ho vita mora tokoa izao ataontrareo soka, indrindra raha fantatra madame Saontra. Ohatra ny mampalahelo ihany madame Saontra ka mafy ihany ny anaovandra toky azy. Tena mijaly ihany vehivavy amin'ny fiarahamonina malagasy rehefa tsy miteraka. Ohatray fa iza koa ary tiana azy ity. Tena madame Saontra ty marina. Aleo rangarisina, misy zavatra ilaina anamaka matoa miantso tampoka toy izao izy. Allô, monsieur Zao ve zaho? Ihany tompoko, izy indrindra ty madame Saontra. Fa ahoana izay azafady? Zao rery Zoa. Ihany tompoko. Raha manana fotoana kely ianao zao dia mba mandalova ty an-trano. Sody zao ve madame? Zao mihitsy raha tsy manahirana anao. Iany ary andraso fa hiomana kely dia ho tonga any. Merci beaucoup ary. Dia miandry anao zany Fa misy inona ary? Tena zava-dehibe matoa miantso maika be ohatr'izao madame Saontra. Za raha koa aza rangaha, sao dia mba misy sitrany milatsaka andray ihany koa. Dia miala tsiny rery Zao fa ohatrany nany elingelinanao Tsy misy olana ny amin'izany madama. Ianao aza ane tsy iza fa patronina koe. Azonao antsoina foana na andro na alina.
manam-pahefana ny aniraka koa ianao rehefa misy ilainao eny marina aloha ny ianao hoe kanefa tsy afaka ny andidy anao kosa na izany azy tsy mba tia kosa samy manararoatra izany fa zao ny tena antony ezokanao. Misy inona madama raha tsy mahadiso? Misy olana? Misy olana tokoa ry Zoa. Zany ary tsy afeniko anao fa tena olana be mihitsy. Fa olana be ahoana zany madama? Ka zao n'izy monsieur Zoa. Eny tompoko. Efa tony namana ihany moa no nandraisako anao ka tsy hanafenina ninina. Mino koa nefa fa efa fantatrao na tsy hivaky amiko azy ianao. Za aloha tsy hametsiny anao anefa satria mino aho fa efa miferany toko mafy ianao tsy ilazany marina. Na izany aza Zafady. Efa fantatro marina rehetra ry Zoa. Ary ananako profy izany. Fa tsy hoe fititehany endrikendrika akory. Andrasy fa ho porofoko anao fa marinany. Viva 98.8. Mazava aminao amin'izay angamba fa tsy mamorona soroko aminao ry Zoa fa tena valakitraka tanteraka ankehitriny amin'izao fanitsakitsahana ataon'ny toky azy zao. Kanefa inona tsoa moa ny azoko atao eo efa izay zany ny zava-misy marina. Zay ary le fanahiko. Rehefa ialana anaovana tokoa tsy maintsy tratra ihany ny farany aza mba manao ratsy ihany fa loza miantona tokoa araka ny ohatra ny tolo. Fa reka nisy an'izany tena tsy napoiziko na vita an'izany mihitsy aloha raha itoky. Tsy hoe tia hanome rariny anao akory madame Saondra. Raha izay tokoa ny zava-misy marina fa raha za kosa aloha ny eo amin'ny toeranao dia tsy hanaiky an'izany mihitsy ahy tena fanitsakitsahana tokantrano tokoa zany ataon'ny medaly zany. Dia inona zany zao mifanapahakevitra raisinao madama? Tsy mbola fantatro ry Zoa. Mandraisy ianao fanapahakevitra Ny any azoko ambaranao fotsiny aloha dia tsy mety amiko ny toe-zavatra ohatran'izao amiko rehefa manitsakitsaka dia efa manambara tsy fitiavana izany. Marina aloha zany Ko rehefa nandinika dia tsy afaka niaritra an'izany kosa ry Zoa. Efa tonga bakivaky zao ataon'ny toko izao tsy azo afenina tsony. Aleo raisiko mifepetra. Azonao tsara angamba tiako ambara. Tena tsy napoiziko no maliny tsy tao anatin'ny eritreritra mihitsy. Rehefa tonga tokoa ny loza dia mitranga daholo zao rehetrarehetra zao. Va reka mpinamana koa miaro sy madame Saondra ary tena mpinamana mifampihinana manta sy masaka mihitsy. Tsy hoe efa fantany akory ny fiaraha-miary sy toky fa rehefa ny tantara teo izy dia voalazany koa ny finamanana izy sy miary. Ino maliny nahafantarako an'izany rehetra zany. Zany hoe raha azoko tsara zany dia tsy nakasarotra mihitsy raha toko fa nanojomobotro namambadiny eny mba lalina akory angaza amin'ny fisainan'lery izany. Ny madame Saondra nefa ity mbola tsy mahalala mihitsy fa miaro izay mitokisany eny le lisipa miaraka amin'ny vadiny amin'izao marina aloha fa afako miary fa tsy mety kosa arangany ataondry miary dia inona re mety hitranga raha fantatra madame Saondra kosa marina momba an'izany tsy tia hita marina mino fa tsy ho atao madame Saondra vita mora mihitsy raha ho fanta ahafany namany ihany naka ny vadiny. Viva 98.8. Ary tsy miary ve zany tazako zany? Tena izy mihitsy tika. Tonga sahady ngary zareo aleo hoe anontaniana manahoana ki miary elaka izy zany fa taiza foana no tsy hitahita. Izay indray anao fa manatsafa ry Zoa. Manatsafa hoana koa Aga tsy fa lazainy toky anao fa niaraka izay. Tsy nilaza ninina mihitsy an'izy. Neveriko fa hitoko rery nandeha tany Tomasina fa tsy tany ianao ko. Ve niaraka tany re izay
ko nanahoana ny dianareo tany aloha nafinaritra ie nafinaritra aloha vetivety any ka tsy misy mivalaparana loatra nareo kosa zany mba nahita vakansa kely fa raha ohatra anay aloha tsy mba afaka mandehandeha zany mihitsy tsy maintsy miasa foana fa zao tokoa ry miary soa ianao fa hitako fa nisy inona ry zo tsy zany ao fa tafarisaka tamiko madamy Saondry dia andraso fa tantarako anao ny zavatra nyresahana iny tena marina ve zany ry zo marina zany fa lozinina koa ary zany nataonytoko zany dia naseho Saondranao koa ve zany le foana tena naseho any anahy mihitsy va ary hita amin'ny masoko mihitsy le fonina maintimainty iny dia efa tamin'ny fomba ahoana koa ary nazony an'izany foniny zany dia fatany ve zany zao fa za ihany miaraka amin'ny mbola tsy fatany ka mino aloha fa mbola tsy fatany izy raha teo kotsy ny teny anarana ny azo ny antoka fotsiny dia manitsakitsaka azy mivadina loza koza mizaha fotsiny aloha teny amindriry miary mila mailo indrio manomboko zao mety isy amin'izay ny fanaraha-masoka izay tsy maintsy ao tamin'ny madamy Saondry minao mantsy fa tsy hijanona fotsiny amin'izao izy raha fahitako amin'ny toetra amin'ny madamy Saondry raha tsy hipetrapetraka amin'io izy mariny eny misaotra betsaka ilay tsoryzona ny plaza manakavana tokoa manana ny lahy eny manomboko izao dia aza manafa hitandrina tanteraka letsy tena loza ngery miary fa ahiadiniko tao an-trano le fonina anankiray fitsokanao iny tena tsy afany alatsony fa tena tonga dia kombon-draha fotsy daholo ny lafenina zay tokoa ary le fanilasainy zo aleo aloha diana fanaka maninona tsara hoe ry toky dia fantany zany zao fiarahantsika zao ary raha mifahalalako azy aloha tsy fantany tsy miteny mombamombanao mihitsy izy soa koa aloha fa tsy misy anaranao mihitsy tao anatin'le foniny mino aho fa tsy azo antsena velivele ianao le vehivavy na izany izy raha zay konao ry miary fa tena tezitra amiko tanteraka mihitsy Saondra amin'izao fotoana izao tena tsy le Saondra malemilemy intsony fa lasa Saondra entitra sy mitsiky mihitsy andraso ho tantarika anao ny resaka nataony tamiko Viva 98.8. Efa mazava amiko zao fa misy vehivavy miaraka aminao ana dia manafina amiko azy ianao hatramin'izay ry toky profon'izany ty telefoniny ity fa nisy marina tsy hivoaka izany anefa ry toky na dia afenina takininona aza ka noho izany rehefa nandinika dia tsy mety tsony angamba ny rahantsika efa tsy anjara koa ny atsika matoa nisy mifanitsakitsahana ohatran'izao ko ny tsara ry toky dia aleo mifampitsodrano tsy asiana disadisa ianao moa safidy ny lalana izoranao ko aza mena tsiny kosa raha mba hisafidy se mahasoa koa meko fahalalahana tanteraka ianao manomboko izao fa tsy hamefy anao tsony ko dia tsofoko rano tsy misy arakaraka ianao sy zany olona miaraka aminao an'izany dia izay ny resaka izy Saondra farany ry miary lazaiko anao fa tsy mbola nahita ny Saondra ny teny maty ohatr'izany hatramin'izay nivadinay raha ny fahitako azy dia tena efa tabakevitra tanteraka nisy araka amiko izy tsy zaka mihitsy le nanisakitsahako azy tsy atao hoe masony toky aloha fa sy day mihitsy le efa niandrasako kanefa nindrikely izao dia ahoana zany izao no avinay mino mantsy fa tsy afaka hitantanan'ilay orinasa tsony toky ary tsy ahita asa toy izao tsony koa izy na hoaiza na hoaiza tena ohatra ny farisairana indray aty toky izay niriko ho azoko ihany fa le vola izay anisany nahambabo tamin'ny toky indray ty tsy maintsy ho votsitra efa ho heri-taona zahatso ny sarahana izy Saondra efa vita tanteraka ny divorce ara-panjakana tsy
fantatro zy fiainany any satria efa nifindra toerana tanteraka koa za sy miarika tsy misy tsony fanirasirana teo aminay na dia misy aza nadalako izay nampisaraka anay dia isorako izy tamin'ny amorapony tsy navelan'ny alamaina tamin'ny fisarahana fa mba nomeny an'izay mba hanjarako ihany mampalailo anefa fa tsy naharitrely izany satria fahasarana tonga za tsy mbola nahita asa itody zanakay koa voatery niditra hopitaly fa tsy salama tsy fantatra mihitsy izay nahazo azy fa somary faharovorova izy hatramin'izay nahaterahany tsy ataoko mahasomy miaro fa tena tsivy mihitsy amin'izao fotoana izao satria tena tsy misy tsony norangotiny dia inona no ataoko izanao hitako foy ny tsaboko ny zanako tena neniko ankehitriny ny atalana vitako ny mandia tany marina tsy maintsy mbola olena ary izay tsy mahay mamindra ihany ny mipotraka Viva 98.8. Isorako lehibe ny tompo Andriamanitra fa na dia efa saika kivy teo amin'ny fiainako aza dia tsy namela irery tokoa izy. Nahagaga tokoa ny soavitany fa ny zavatra nahory andrindra no indry fa nomeny tamin'ny fomba tsy napoisiko. Efa mitoezaza tokoa mantsy ankehitriny. Efa 10 volana izao nitondrako azy. Tsy mbola nahatsiaro sambatra ohatran'izany teo amin'ny fiainako. Ohatray marina, za koa ty dia variana eto fotsiny kanefa mbola manana fotoana amin'ny dokotera. Fa mifiry tokoa moa ilay fotoana nomeny. Firy moa? Ay moa amin'ny 10 ka mbola tsy tsara raha izany. Na izany aza aleo miomanaingana fa mandeha ny fotoana. Ndry ary tsy miary ve ry tazako ry tena izy mihitsy io. Ary inona ny ataony aty amin'ny hopitaly ety? Sa misy havany marary kosa? Aleo aloha anatsoinako eny. Manahoana kiry ny ary Andriamanitra, tena saondra marina. Manahoana kiry saondra? Elaka izany ary andeha ho aiza izany? Manao fotoana amin'ny dokotera tsy ary etsy surprise be aneretsy ry miary Fa surprise ahoana koa aky lazao aingana hoe aky. Bevoka efa 10 volana zao. Anara-maso ny fahasalaman'ny zaza mihitsy izao ny atongavako aty izao io. Anga? Arabaina aky izany mitady toko izany ndry izao ka sendra zany tokoa retsy isorako tokoa eky Andriamanitra fa nomeny ihany na dia efa nieritreritra ny hoe tsy hitaiza izany intsony aza. Aleo dina fanina fa hono aky fa iza aky ny renjanakindry toky ihany ve? Ay tokoa moa mbola tsy fantatry indry. Fa misy inona aky? Andrasy fampataraiko andry ary ka hainao tsara. Dia izany akiry miara ny zavatra niseho teo aminay istoky naleoko mihitsy aky saraka toy izay fampiatsara velatsoa foana. Ve aky ka nisy an'izany? Tena tsy anjara tokoa angamba retsiny ianareo raha ny marina lay izany dia tokony hiteraka ihany izany ndry fa ndrisy toko mihitsy ny tsy mifanampina hatramin'izay. Marina tokoa retsy izany ohatry ny satroko indray izany eky saraka satria raha mbola niaraka izay dia tsy nahazo zaza ohatran'izao mihitsy koa izay aloha izy koa moa efa nisafidy ny lalana izoran-draha teo koa no tsara dia naleoko mifampitrodrano.
fa zao retsy ry miary a hoe ahoana ke aleo aloha hijery any dokotera fa rehefa avy eo a mandalo eo a mbola tratraka eo indri a iny ke mandana re miandreto foana raha mba fantatra sahondra toko matsy ny zava-marina rehetra dia asa fotsiny angamo tsy ataoko imasony fa ohatra matahotra izany ara vao nahita azy za nefa tsy afa mialatso soko aloha fa tsy teo toky fa natahorako fotsiny izao a dia mety tonga tamiko eo izy ka hibaribary eo na fenina hatramin'izay dia inona nataoko raha izany no tsy aho za nefa ty tsy afaka ny ampilaza azy akory ny telefonina tokony atsoko azy koa adino any an-trano tena loza Viva 98.8. ary vetivety kosa kitra izany dia tafaverina mivetivety ihany ka nanao fizahana sy nakaraha fotsiny any ahy fa hono akiry miary fa inona koa natondry aty amin'ny hopitaly ety misy havanareo marary angasa trikako eo dia inona ny avaliko any sahondra tena tsy afa mialatsony koa aty aleo raha nga tonga dia tsorona no marina so mba afaka nampy amin'izao fahasahiranako izao koa izy na izany aza tsy laza kosa aloha fa zanaka izy toky any marary aho mety ozina mihitsy aza ny azo ara fatan'izany zany koa ki marary aty manina tsara hoery miary zany oa ny zanakindrio ny zanakindrio hoe marary eto fandamondri efa manambady ye efa nanambady koa ki ary izay marary izay zao ny voalohany zanakay ve tena mampalahelo kosa ki zany fa firy-taona kisa ny zanakindrio zany vao heri-taona mahery monja kia tsy afeniko andriaka iry sahondra fa na mandrika tsy hanafenana tena mafy mihitsy any ki mahazo aho amin'izao lazaiko andri fa tena sahirana mafy misy ny saiko na noentimana ny itsaboana azy ara nefa nety tsy misy zany aza manahaky indri fa tsy amelandrirery ndri aneky mba namako sady ohatry ny raha vaviko mihitsy lazao daholo ny fandaniana sy ny fanafody tokony fidiana rehetra fa zany andoha azy ary aza mihafahafa mihitsy fa atsolo foana raha misy olana za koa moa tsy maintsy mitsidika eo ihany rehefa malalaka andray dia misaotra betsaka kia fa tena namana tokoa raha indri andriamanitra kia malonsozy ataondri andriamanitra fona aminao fa le olona mivadiako indray teny to tonga anavitra mamondrafo amiko andriamanitra fa tena diso tanteraka tiana mandreraka mihitsy ty fitohana antika dia hotaraiky eto indray raha izao no notoy izay kosa iny fa efa mba maleka aleo tonga dia hivoliko amin'ity lalana ity aty izao mba milamindamina ory ary inona kosa ny tangoronan'olona tsany sady mba andalana be mihitsy eny izany andraso hoe jerena ohatray ary olona marary eny izany sady safitra mihitsy angamba tena olona safitra eo matoko epakopahanyolona ohatrany tena olona fantatro izany andraso hoe ohatra hoe ty fa tsara toko ve ty tena izy mihitsy ty fantatro tsara na dia naniry lava aza ny volom-bavany aleo raha anatonga dia baitako any anaty fiara tena tsy mahatsiaro tena mihitsy le ty izany azafaty hoe azafaty hoe nareo mba mikisakisana kely azafaty mba mikisakisana kely any azafaty mba ampireo hivatany ty olo ty azafaty mba ampy fa hivatana tao anaty fiara ato izy aleo tonga dia entiko any amin'ny hopitaly raha ty
Mialatsiny akiry miary fa zay indray avo afaka nandalo taty nanahoana kile zanakindry ao efa metimety veky efa azo lasaina fahasalamaka izy raha sitrapon'Andriamanitra dia mety rapitsana angambo izay dia hivoakato dia isorana an'Andriamanitra kia sitrana soma tsara ihany ny zanakindry fa ono iny aky mba iza ho amin'ny vadindrindry refona nitako ato mbola lasa nitady volany rehetra izy amin'ny alina foana ne izy ny tonga manampy aty ay kosa ie mba tiako hitaka izy amin'ny vadindry izanyko oay mialatsiny aloha kifa misy miantso allo izy izany soa aleo ary tonga dia ampijirina tsy amin'ny urgence atsaingana aloha Andriamanitro toko tena itony zo avy anty fa naninona re izy Andriamanitro jereo fa tena tsy mahatsiaro tena mihitsy ane izy izany tena loza tsy misy oatra izany ty marina ny zanaka mbola tsy mivoky ny hopitaly akory ny vadiko ty marary tsy mahatsiaro tena dia inona izany zao ny atoko tena hibaribary eto amin'izay izany na fiainana hatramin'izay tena tsy misy azo alana intsony ty tena loza tsy misy oatra an'ity Andriamanitra fa dia mangataka famelana sy fanampiana avy aminao fa loza inona ko ary nazo any toky toa hoe safitra teny an-dalambe teny hono izy ny tany zo tampoka fa inona marina ary ny tena nahazo azy tsy mbola nahita ny toko safitra ohatran'izao mihitsy amatsy hatramin'izay nahalalako azy sy mivadiana taloha izay tsy rehefa na fitafiny aza tao malotoloto ery volombava amin'izany dia lava be mila tsy ho fantatra mihitsy ny endriny ohatra ny mampalahelo andray mijery azy marina aloha fa narary ihany nataony kanefa na izany aza tsy mety ny mamaly fatika aleo manao ny tsara foana raha mbola velonay sady tsy hanenenana koa manao ny soa manenjika mihitsy ny eritreritra amin'izao soa ataony samondro izao tena manampam-pitiavana tokoa izy na dia tamin'ny tody izany na tamin'ny toky menatra tamin'ny zava-bitako tamin'ny mihitsy aka dia inona ry izany ny atoko hoe tena tsy mandry mihitsy izany saiko sy ny eritreritra izany ary maninona moa raha tonga dia lazaina amin'ny marina rehetra sady toko aza nefa ny saraka sady ny elikibabona no mody rariny ka leo rangala izay na marina dia izay lalany ihany lalany so dia mba noho ny alahelo ny samondra koa mahatonga an'izao zavatra mitranga rehetra izao aleo ranga mibaboka mba ilamina ny saina mety izay azafady kely any akiry samondra fa mba misy zavatra tiako resahana amindry izay fa misy ina aky misy problème nga tsy misy problème akory aky fa misy zavatra mba tiako resahana amindry fotsiny ka miangavy andry mba hiaino eny ary miaino andry ary Viva 98.8. dia samy voalazako andry izany akiny zava-miafina izay nikoboninay hatramin'izay ry saondra lazaiko andry fa amin'ny mampinamana antsika roa dia tsy mandry mihitsy ny saiko raha tsy voalazako andry izany ka ankehitriny ary tsy dia mibaboka sy mangataka fifonana amindry fa tena mahatsiaro tena fa tena diso tanteraka mino mantsy fa mety kapoka noho ny fahadisoana mihitsy izao mahazo anay izao dia izay mahatonga mangataka fifonana amindry naleko misy aky miaiky ny adisonay satria nanao tsy mety tokoa izay ay vekiny izy an'izany tena valalanina tanteraka indray aky za mandre an'izany vaovao izany ry miary tena mifona aky ary tena tsy napoziko mihitsy
ohatrany raha vaviko mihitsy eny ekiny nandraisako andrihatra amin'izay tena mifona ary mokia tsy niserana tao an-tsaiko akory izany zavatra rehetra voalazandry izany soroko amindry kosa aloha fa tsy azoko le ferina mihitsy mitoe zavatra ohatran'izany ekia kanefa inona tsoa moka iny azoko atao amin'izany zaho sy toko moa efa fantatry indry tsara fa efa nisaraka fa zao n'izy ry miary a marina fa tena nampalahelo tokoa ny zava-bitanareo tamiko kanefa rehefa nandinika kia dia tsapako fa efa izay mihitsy koa angamba ny lalana voatondro anay a tsy azo sakanana kokoa moa zaniko soroko amindria nefa fa na izany aza ny zava-nitranga dia tsy handray andrio toy ny rafy vaviko mihitsy a izany feky namako foana kiny andraisako andria aza manafa tsy hitazona lahelo amindria akory ovitsofoko rano azy nareo tafita soka ho lasa amin'izay izay rasy rehetra tany kia ndraiky tena misaotra betsaka kiry sahondra fa tena manana fo mendrika tokoa raha indria tsy ataoko imasindry fa isaka no mahita andria dia ohatra ny te hisitro belona mihitsy ankehitriny kosa ki dia ny safy izany tebitebitsaiko izany a tena misaotra betsaka ki fa raha vavy tokoa ndria tena tsy mba namana fotsiny tokoa fa isary azany miary a aizy nareo e nanao ny totsokely fa maninona koa raha ohatra marobe zany lohako zany afa mitabataba aty amin'ny hôpitaly eny ianao zao e fa inona ny atoko aty amin'ny hôpitaly sabona tsy ianao ry toky a salama ianao di ary to sahondra fa ahoana zao e fa inona ny nataonao aty marina raha mba mazava amiko zao zao reno izy ry toky a toy izao no nahazo anao sy ny antony maha eo an'ny sahondra toy izany nahazo anao ry toky a fa raha tsy nisy an'izao ianao dia asa angamba izay nefaranao tany rehefa nisy an'izany loza koa zany dia isorako izany zo fa izizina mihitsy raha tsy nisy aza zany dia maty tany tsy misy an'izany maty sy amin'ny andron'izany ry toky a matoy ianao voavonjotra an'izao dia mbola tsy anjaranao zany ho faty tena marina zany irak'Andriamanitra monjy atoko zora izany ary mba nankaiza tokoa aloha izy tsy hitako eto e efa nialatsiny izy fa mbola betsaka ho ny asany andry azy dia tsy maintsy nandeha izy fa mandalo eo ihany anie hony izy rehefa vita ny ataony e dia misaotra betsaka ary zareo a misaotra tamin'izay vitanareo rehetra Andriamanitra ny amahala ny sosoana ataonareo indrindra moa fa ianao sahondra mbola hita taratreny foana ny fahatsoram-ponao fa na dia tsy mendrika aza dia mbola teo foana ianao tsy nanary misaotra dia miarabanao koa amin'ilay fahasoavana lehibe tonga aminao zany lehibe tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra fa na dia tsy azo eritreretina aza dia ny porofiny fa vitany tokoa ny manova azy dia manova mora rery sahondra misaotra betsaka ny firaritsoa ka zao n'izy ry zareo a aleo amin'izay angamba ny lasa omba ny lasa aleo tsy foazina tsony izay efa vita efa mazava daholo zao ireo zavatra nafenatra amin'izay aza matahotra fa tsy hitazona alahelo amin'izay efa vita e aleo hivalona any amin'izay ny lasa sa ahoana ozy izy nareo misaotra sahondra Viva 98.8. na dia teo aza ireo olana nahazo ary sahondra dia tsapako maivana izany ankehitriny a
lazaiko andrifa tena faly mihitsy aho amin'izao fiaonana izao izay isiany fifamelana eo amintsika. Tsy misy olo tsy diso tokoa aketo atany fa rehefa mahay mifamela dia izay ny tena zava-dehibe. Izay indrindra. Eny efa samy mazava fo moa tsika izao ka misy zava-misy tiako ambaranareo ihany koa. Efa saika ho afenina ihany koa izy ity kanefa tsy maintsy ambara ihany koa satria fotoana ny angambo izao. Fa inona kory miaro zany tianao ambara zany e? Aleo ary tonga dia tsoriko anareo marina e. Zazoany ka mpiavana kaiky ary zanak'olona penada mihitsy izay. Zany io? Ninenay tsy nambara mihitsy zany kanefa ankehitriny dia tonga angamba ny fotoana ilazana amin'ny marina rehetra. Fa inona daholo reto izany raiko izany androany a. Tena fanina tanteraka mihitsy miaino an'izany tantara rehetrarehetra izany. Tena tsy ilaozany zava-miafina mihitsy izany tsy fiainany ity a. Dia misaotra anareo ary miaro sitoko sy ny sorona. Manambary izany fa mbola nitandro ny fihavanana tokoa nareo na dia teo azy ireny toe-javatra nanahirana rehetra ireny. Koa ankehitriny dia mba manana zava-miafina tsy mbola fantatrareo ihany koa ary tsy ampozinareo velively. Fa inona koa aky izany ry saontra? Aiko ndry ity mba manana zavatra nafenina koa. Ary lazao haingana fa za mampitataina koa ndrika. Eny ka zaho ary mba te antany anareo ary mba azonareo atsaina ary ve hoe iza le olona rain-janako. Ahoana koa aky izy mifantany indry izany a? Raha za aloha tsy mbola nahita na nafantatra e. Ndry aza zao indray vao mba hitako. Ahoana koa moa fomba halalana an'izany? Fa mba iza tokoa ary zany rain-janaka saondry zany. Mba haliana ny hafantatra an'izany koa amaka. Raha ny marina ange zany dia tsy momba velively saondry. Zay roa mihitsy manko zany e. Zany hoe tsy mifanambona fotsiny zay. Ka zaho ary raha tianareo fantatra ary ny rain-janako aingana kila zao dia andraso fa akazy e. Mino koa fa efa tonga ao izy zay. Fetifety mandrosoa ary letsy mandrosoa ty. Mandrosoa mba ho hitany toko sy ny ary. Io izy reto io ny rain-janako ry izy roa. Io misy raha mbola tsy nahitinareo. Ary to marina. Viva Radio nanolotra ho anao teo zava-miafina. Fizarana faharoa tantara nosoratany Airbazeso. Novelomin'ny Irazo Fifi ary komisarandry ary Petropelo. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bakisarano Arvondy. Zava-miafina. Fizarana faharoa tantara notokosainy maningo.